fanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikabanana, hira sy filazantsara. Vavaka isika tsy mba tenin'ny olona malotomolotra tahaka ny mpanota ny teninao Andriamanitra, fa teny masina indrindra, mahery indrindra, velona indrindra, naharinao zao rehetra izao ary mbola hanangananao hatramin'ny fahafatesana koa aza. Teny mahagaga indrindra ny tenin'Andriamanitra. Ary indrindra ianao Jesosy Kristy, teny tonga nofo dia niseho amin'ny Andriamanitra mahagaga anao, tompo anao, mahery indrindra anao, nefa raha tonga eto aminay koa dia amin'Andriamanitra tia indrindra anao. Tomoera aminay mbola mitenena araka ny fombanao, fa ny maty raha reny feo dia ho velona izy. Afindranao tokoa avy amin'ny fasan'ny fahafatesany dia miditra amin'ny fanjakany lanitra be voninahitra, miaona aminao manatrika ny voninahitra ny fahamasinanao ary andevonanao tokoa ny fahotany izay mandevona sy manimba ny fiainan'ny olona. Tomoera tokoa eto aminay Jesosy io, fa raha tonga ianao dia tsy ny andary fotsiny sanatry tsy ny amangy vetivety fa ny toetra eto aminay mba havelona anay tokoa. Ho voninahitra ny teny mbola ampandrenisinao ka ampiorenanao tsara ny fahalalana ianao sy ny fatokina ianao dia ny finoanan'Andriamanitra mahavonjy mandrakizay izany. Ho voninahitra ao ray zanaka sy fanahy masina izay anohatra amin'ny taroaranao ankehitriny izay rehetra natao teto ary mbola atao eto indrindra ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ny boky Apokalipsy toko fahatelo ny fanambarana izany dia ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 20 iarahantsika mamaky izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary soaty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao nolazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina. Izay ny androany zao zavatra harian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa ho ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory, kanjo tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy tafianao mba tsy sehon'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary otomaso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faizako, koa dia mazotoa ianao ka midebaha. Indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona, raha misy mihaino feko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Teny mahafinaritra indrindra izany teny izany, nefa koa teny fananarana, fa izay moa dia nisy ireo fiangonana 7 araky ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko 2 sy 3 izay natao toy ny modely mba handraisantsika tokoa fananarana ny amin'ny fanarahana ny tompo, ny amin'ny fiarahana ny tompo ary ny amin'ny fanompona azy. Ny fampianarana lehibe ary hafatra lehibe nandritra ny hoe epifania izany hoe Andriamanitra miseho amintsika tamin'ity herinandro ity dia ny hoe tonga amintsika tokoa izy, ary amin'ity andro ity dia ny hoe te hiara-monina amintsika izy. Andriamanitra tonga amintsika eto amintsika nydikandro zany, teo fontsika izy. Zany hevitra zany raha ny marina dia tsy mba mahavantana loatra, fa ny mahazatra antsika dia ny hoe Andriamanitra mitoetrany lavitra any ambony any, tsy taka-maso any, tsy tany, tsy fantatrany raha ny marina. Ary ny ataontsika mazana raha hoe mino azy ary sika, satria tsy mahita azy sika, dia ny mangataka aminy, mangataka fitahina aminy, mivavaka aminy, ary zany dia atao amin'ny fotoana sy toerana voatokana, fa tsy hoe manatrika azy mandrakariva na mandavanandro raha hoe mitoetra eo aminy.
ary mazana ny olona tsy samy toetra amin'Andriamanitra na manatrika azy dia ny antony mampanota azy satria mampangay azy zany hoe atrehin'Andriamanitra tony hoe fitsarana izay manameloko azy. Zay no andraisan'ny olona amin'ny hoe fanatrehan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Kanefa ambaran'ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina fa tonga amintsika tokoa Andriamanitra ary naka ny endritsika nofo izy. Dia izay no Andriamanitra zay ambarany soratra masina amintsika. Izay no Andriamanitra zay toriny ny filasan'ny tsaran'i Jesosy Kristy zay na dia mpanjaka ary mpanjakan'ny mpanjaka tokoa aza ary tompony tompo dia nanaiky hidiny aty amintsika dia ho sakaizantsika mpanota ny teny hoe tsy tonga hiantso ny maronao izy fa ny mpanota. Ibebaka zany hoe iverina amin'Andriamanitra izy mba handraisantsika ny famonjeny ary amirenana ny amintsika tokoa ho amin'Andriamanitra raitsika vita fihavanana atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary satria fitiavana mandrakizay nitiavany antsika teny ny toetra amintsika sy ny hamelona antsika. Zany hoe isika tena manana n'Andriamanitra, mitoetra amin'Andriamanitra ary miarabelona amin'Andriamanitra satria velonin'Andriamanitra. Amin'izany hoe fatombavan'Andriamanitra izany dia mandinika sy mamantatra ny fotsika izy ary mahita tokoa fa misy amintsika izay tia ary tia toetra mandrakariva azy ataontsika mampiditra azy, mampiantrano azy, manaja azy, mamevonatra azy. Misy kosa eo an-daniny izay tsy afaka manao izany. Zay lazay ny ataony teny mahery sy mivantana hoe efa alohan'ny vavako ianao izy ninonina mety dia veranao ny mombanao. Kanefa Andriamanitra dia tia ary amin'ity andro ity koa dia maneho izy fa tsy mbola mahafoy antsika fa dia tonga mitady antsika ary milaza fa ho antsika indrindra no antony mahatongavany. Rehefa miresaka hoe Jesosy Kristy teny tonga nofo tonga ho aso anao manonta izy. Rehefa tonga ny zanak'olona mitady sy hamonjy ny vero izy. Dia ao mihitsy Jesosy amin'ity teny androany ity indrindra eny rehefa mitsangana eo ambaravarana ho izy ka mantondona. Raha misy mihaino feko ka mamongo any varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo ary izy amiko. Andriamanitra te hitoetra amintsika, honina amintsika. Saingy zao misy kosa isakana amintsika olombelona. Inona ny sakana? Raha voalaza ny tenin'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fanamarina ny tena. Fanamarina ny tena. Andriamanitra dia tonga tokoa hiara-monina amintsika satria tiantsika izy. Kanefa zao misy ny tsy afaka mandray azy. Ny antony mahatonga izany dia zao mihevitra fa efa voky ny amin'ny ananany ny olona. Mihevitra fa efa voky, efa feno zany ka rehefa feno dia tsy afaka mandray zavatra hafa intsony. Tahaka n'ireny tranom-bahiny ireny feno ny tranom-bahiny dia taizany teraka Jesosy any ivelany izy. Any ivelany izy. Raha olona antony nahatongavany tsy nahita azy dia olosotra madinika tahaka ny mpiandro eo ireny. Misehony anjery satria reo nanana toerana tao amin'ny fony afaka handray azy. Dia ao Jesosy sambatra ninona sy mangetaheta ny fahamarinana. Dia ny tenin'Andriamanitra zany fa izy no vokisany ary omeny be dia be. Zay mitady no mahita, zay mangataka no omena, zay mandondona no voany. Dia fantanina misy aminao impiry ianao ary oviana ny tena nangataka. Oviana ny tena nandondom-baravarana tao amin'ny fon'Andriamanitra ary indrindra nanao zany ka hoe milaviny sanatria. Zay izao rehefa feno ny an'ny tena tokoa ny olona dia tsy misy isika anjara toerana ho an'Andriamanitra intsony ao aminy. Fanamarina ny tena izany. Fanamarina ny tena ny olona dia veriny ho tombony ho azy. Kanjo nefa tena fatiandoka ary fatiandoka tanteraka. Ary dia mahantry indrindra ny olona manamary tena. Amin'izany hoe fiheverana ny tena ho feno zany. Toa hoe feno izy kanefa raha tsy ny miteny feno pokaty satria zava-boana mahafeno azy. Fa tsy ny tompo na ny tena fahasoavan'Andriamanitra. Ary hita tokoa fa misy olona manana izy kanefa tena ory indrindra, tena mahantra indrindra izy. Tsy misy fiadanana ho aminy. Ina ny antony? Lay tena harena sady tompony ny harena zay mpiantoka sy mpanome zany harenany zany io ny tsy ananany dia Jesosy zay nahazo zao rehetra izao ary indrindra tompo sady andriny ny fiadanana. Io le miteny eto hoe zao nolazainy ameno izy dia rehefa vavolombelona mahatoky sy marina
zay ny andohan'izao zavatra no arian'Andriamanitra rany hoe eo am-pelantanany zao rehetra izao izy no afaka manome izy manome famonjena indrindra ho an'izay mangeta hitany amin'izasy mitady zany ka izay manana an Jesosy zay manana n'Andriamanitra velona dia izy no izarany ny zava-tsomy rehetra zay hoe tamin'ny fahafenony no nandraisantsika ho izy Jaona apôstôly dia fahasoavana hanampy fahasoavana hoaranaina velona amin'ny Korina zany zay tsy hainizy zany izy aferana na koa tandrosana na refesina na oviana zay no meny dia tsy ny zavatra ny amin'izao fiainan'izao ihany na zavatra aranofo zany na zavatra ny tany satria Andriamanitra nahazo zao ho antsika mba hanjakatsika any amin'izany araka ny voalatrany amin'ny Genesis toko voalohany ka tsy ny tompontsika ho Andriamanitra dia araka ny teny Jesosy hoe inona moa nisy ho azony olona ho izy raha mahazo izao tontolo zao izy zany hoe zao rehetra zao kanefa very ny aina very ny fanahiny fa ny fanahy soratra masina mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona ny jano toko fainina ny 7:20 zany ka ny fanahin'Andriamanitra zay fanahinaina izy no fanahy mahavelona izy tokoa mameny toko-pahasambarana sy fiainana be dia be ary fiainana tsy mba mandalo fa mitoetra mandrakizay satria fiainana mahery indrindra izany na ny vavahady ny fahafatesana aza tsy maharesy azy dia olona feno toky ny manana an'izany fiainana zany satria manana ilay tompony ny aina izy tsy misy ninninina ary tsy misy nizaniza afaka naisitra na anongotra izany amin'izay nandray azy sisy arombaka ho Jesosy zay tao am-pelantanako ny antony mahatonga ity fanamarina tena eo amin'ny olona ity avy aiza izy avy amin'inona izy ahoana ny mahatonga azy raha raisitsika amin'ny akapobe dia eo ny zavatra zay ananan'ny olona ho isika toy ny hoe hareny zany fananany zany fahefany zany fahalalana sy ny sisa kanefa tsy isika ny tompony zany fa fanomezana zay noraisina avy amin'ny famindrampon'Andriamanitra zany rehetra zany dia araka ny teny fampitandremana nataony Jakoba apôstôly manao izy amin'ny toko voalohany amin'ny 2:17 aza mety ho fitahina nareo raha lamalalako izy ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony io izy ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana zany hoe rain'ny fiainana zany zay tsy misy fiovovana na apoka avy amin'ny fiodinana zany hoe Andriamanitra irery ihany ary izy mandrakariva ho manome izany dia ho indrindra Paoly apôstôly raha nananatra reo kristiana tao Korinto nisongadina mantsy ireto korintiana reto ny amin'ny amaroany fahasoavan'Andriamanitra zay niraisiny amin'ny lafiny rehetra hoy Paoly tany mananatra azy fa izy moa no mampiotranao ary ina no nananao zay tsy no raisinao fa raha nandray ihany ianao nahoana no mirery ohatrany tsy nandray zany hoe manao ny tenanao ho tompony efa afa-po sady nareo efa manan-karena sady nareo i Paoly efa manjaka sady nareo kanefa hay tsy izahay tsy akory no nahazonareo izany zany hoe tsy hoe Paoly no nahazo hoe zay ny tompony fa Andriamanitra ny tompony fa amin'ny alalanay nahafantaranareo izany ary nahazonareo izany dia hoy izy enganieka manjaka tokoa ianareo hiarahanay sy ianareo manjaka amin'izay ireharehanareo zavatra misy zany manamary tena ny olona satria manana fa ny tena fototra dia ny toetry ny fon'ny olona zay no mahatonga ilay fanamarina tena fo manota zay ny fon'ny olona mpanota izy zay ampitandremany tenin'Andriamanitra tokoa manao hoe ny fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azotranina rehefa manamary tena ny olona azonao anarina vezy zany ny hevitro ny marina ary tsy manintsika ny eritreritra zay dia na sisa no azonao atao azy fa afaka ho azy eo kosa ve sanatria ka no zavatra hafahafa eo tsy ny vavaka ho azy apetraka eo amin'ny tompo izy Jeremia toko 7:15 io manareo zay mandray noty ka ny aretin'ny olona ny aretin'ny fony arak'izay dia ny tsy fahamarinany tsy marina ny fony ary satria ny fony mibaiko araka ny teny Jesosy hoe avy amin'ny abeany eo am-pono itenena ny vava dia isainana ny zavatra rehetra dia voaloto izy rehetra aretina ny tsy fahamarina ka ny tsy fahamarina tokoa zay tsinona fa ny sitrapon'ny olona io no mibaiko azy izany no efa navoa ro razam-bentsika tao hoe tena Genesis toko 7 Eva nitarika dia Adama nanaraka ka marina indrindra zany raisitsika ohatra ny fananana fahalalana tsara no manam-pahalalana dia tokony hampanetry tena ny fananana zany
satria raha ny marina tsy misy hoe olona teraka dia nahararana zao rehetra zao izy dia afaka ireharezona hiambo tompony zany fa ny marina dia izao isika rehetra zay mety hanam-pahalalana na mahalala dia nampianarina avokoa mba hanovo ny fahalalana ary amin'izany dia mbola hafara ny soratra masina tokoa hoe ary mangataka aminareo zahay rahalahy hoe Paoly Tesalonianina io mba ekenareo zay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany ary mihavana tsara aminy. Ino moa hevitra zany? Maiza manehitry tena ary mame voninahitra zay nampianatra anao fa tsy nahalala ianao raha tsy nampianarina ary koa n'Andriamanitra zay tena tompon'ny fahalalana rehetra. Ary amin'ny andro tahaka zao hoe tonotona dia misy tokoa zay atao hoe zanakara-panahy izy mahatsiaro izy tenin'Andriamanitra amin'ny hoe sarobidy ingena nanan'Andriamanitra reny tokoa ny vatona am'izay nidinanao atolaka-piazenankananao ny any amin'ny Isaia 1:15 dia milaza mazava Paoly zay mpitano mba tsy havakitratra ny olona fa tena zay hoe aoka zay ampianarina ny teno izy mba afoizavatsoa ho an'izay mampianatra. Tsy lana ve zany sanatria zany tsy aino fa atsiarovako sy atsiarovanao fa tena sarobidy ny andraisana ny fampianarana avy amin'Andriamanitra ary fampianarana madio, fampianarana marina, fampianarana tsy misy kilema, fampianarana araka izay sitrapon'Andriamanitra ka ampandroso ny fombonao ho famonjenao reo sy tompo-fitahina maro zay. Nita dia izao arakaraky ny rosona amin'ny tombo fahalalana raha tena marina no tokony ahatsapana fa sombitsombony ihany no fantatra fahalalana zay azo dia araka ny teny Paoly apôstôly zany. Paoly apôstôly ngy azo lazaina fa le olona tapay zany tamin'ny fotoanany tahaka ny hoe tsy misy zay tsy fantany fa tena sangany izy ary zay nge nampatoky tena azy hoe afana fokoa ny endrika ny kristiana hoe tsy zay fampianarana zany zay Jesosy tsy misy dikany zany satria tena natoky izy ny fahalalana tao aminy kanefa rehefa tena niona dia tena tamin'ny tompon'ny fahalalana dia nitaraboka izy ary rehefa nanomboka nianatra ny fahalalana amin'Andriamanitra izy ary ny fahalalana an'Andriamanitra dia tena resy hoe ay zany hevitra hoana lala sombitsombony ihany zany hevitra hoe nahiratra jamba ihany ary dia nandabohan'i Jesosy azy tao amin'ny lalany Damaskosy nampahafantariny rehefa nampamirapiratany ny voninahitra ny fahamasinany hoe zamo Andriamanitra zay injenao dia nitaraboka dia niaiky hoe ataoko toy ny taimboraka ny zavatra rehetra no ny fahalalako ny fioara ny fahatsiarana ny fahafenon'Andriamanitra zavatra tsy tratry ny saina izany sombitsombony be tsy fantatra zao anefa reto Korintiana reto raha amin'ny Korintiana voalohany toko fahavalo dia nieboebo izy tian'izany nanao azo zavatra izy ao ambonin'ny olona rehetra hoe zay le tena mahalala dia anao Paoly ny fahalalana mamboeboebo atao toy ny Andriamanitra namarina koa sady raha tsy koa aza dia zay manana an'izany manao ny tenany ho Andriamanitra zany hoe tompo sady manana ny fahalalana rehetra dia io natonga an'i Jesosy ananatra any Matteo 4:20 hoe tandremo aza manao ny tenanareo ho mpampianatra ho raby ianareo fa tsara koa ny mpianatra dia lazainy hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo amin'ny fianarana zany dia ho mpianatro tokoa olona mahalala an'Andriamanitra zay tsy vakiny ary mahay mianatra amin'Andriamanitra dia ankasitrahan'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra resika teo hoe ny raiko sy izaho ao aminy toetra ao aminy satria tena mahita zanaka zay afaka mevoninahitra an'Andriamanitra ary manana firaisana velona sy manokana aminy arak'izay efa hatramin'ny ela tokoa nampitandrina ny ten'Andriamanitra hoe mitandremana iareo fa rao voafitaka ary tsy hoe ny devoly na ny olona fa voafitaka ny fonareo izy dia ively anompo Andriamanitra hafa sy ankoka eonatreny ianareo mitandrema lova ambony no menanao tsy nitanitry ny fandriamanitra ny lova menanao ka aza takalo Andriamanitra hafa izy aza takalo Andriamanitra hafa izy Deutéronome 2:21 moa teo fa ny Andriamanitra hafa zay mety tobotsika dia ary tsy lavitra io fa ny fotsika mametaka ary ny devoly makafanahy dia zay ananatsika dia indray no ataontsika Andriamanitra ary ny tenantsika raha teo raha ohatra ka tsy miambinitsika ary amin'izany dia sarotra tokoa raha Andriamanitra zay tena mpanome sy namindra fo tamintsika no atakalotsika tamin'izay tsy Andriamanitra lazaina hoe sampina Andriamanitra hafa zany ary dia misy ihany ny tsy mahafen'Andriamanitra eo akaikin'izay kanefa izao koa mihevitra azy amin'izay tsy tokony heverana azy dia nanaovana azy ho fitaovana ihany zay azona zavatra
ary azona zavatra dia anompona zay sitraponofo zany mba ireareana rehefa avy eo tahakany hoe tsy nandray dia ino mahatonga ny teny mahera ataony ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia hoe raha misy te ireareo izy dia aoka Jehova no reareny zany ahy mba tokony ireareana tahaka ny laza hoe fa tsy misy ataoko reare afa-tsy ny ary fijalian Jesosy Kristy zay nanompo izy zao tontolo zao na amin'ny teny zany hoe nanafaka tsy ho gadra intsony na voafatotro ny fahotana sy ny zava-poana ary nanombo ahy raha ny amin'izao tontolo zao zany hoe maty aho ka tsy antsony ny antony avelomako dia nataony sasany tsy natao hoe maro no tsy fahalalany tokoa manao an'Andriamanitra sanatria ho fitaovana rehefa-tentsika hoe havana raha misy patsa ary dia tsy mahasakana azy io ka amin'izay tsy Andriamanitra koa zany satria mihevitra fa azo fitahina avy amin'ireny Andriamanitra hafa ireny izy ary io fanao atao hoe mampifangaro io tsy vo izao fa hiteto amintsika zany io lazaina amin'ny teny baiko hoe syncrétisme dia fahatry ny ela io ary misy zany natao amin'ny zanak'Israely na mivadika amin'ny Andriamanitra hafa zay natonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany misy zany raha ny tsarovana kely ny mpanjaka faharoa toko fafito ambin'ny folo reo olona zay nentin'ny mpanjakany Asiria feizay avy any Babilona ny sasany fa amin'ny firenekafa ho an'ny fanjakana varatra tany Samaria zany dia voalazany eo hoe natahotra an Jehova ihany izy reo satria rehefa tonga tao izy dia nahita fa tsy nahazo fanambinana fa sanatria misy orona izy ty tany misy Andriamanitra zay fa tompony ary Jehova Andriamanitra ny tompony dia fantan'izay kanefa zao tsy nahatonga azy hiala amin'izay Andriamanina zany fa dia nanompo ny sarin-javatra voasikotra hatramin'ny zanany sy ny zafiny izy reo izy dia tahaka ny fanaony razany ihany zay je tsy afoy ny fomban-drazanay na inona io na inona na tsara io na ratsy na avelona anay na afaty anay zay nge nataony sasany ka ina moa no azon'Andriamanitra atao tsony tsy afaka handray izy so Andriamanitra kosa dia sary-piarony amin'ny anarany sy voninahiny ka tsy hay afangaro tokony teny Jesosy hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo manahirana mantsy dia zao matombo resaka ny amin'izanytsika misy olona zay tonga mangataka vavaka ary tonga eto anisan'izany na amina mpanompon'Andriamanitra dia tsy fantatrao inona ny tena fievina na fikasany eo amin'Andriamanitra tsy fantatrao na hisaotra an'Andriamanitra izy sy hatsaran'olo tena nompo azy rehefa avy eo anao tahaka ny mpanao salamo hoe inona no avaliko an Jehova no soraitra nataony tamiko izy fahina ambin'ny folo am'zato zany diny faharoa ambin'ny folo fa ve dia ny azy ihany no fantany ka dia nikibo no ataony ho Andriamanitra zay tompona dikany dia ny hoe amin'izay zavatra ilainy dia tonga anatona an'Andriamanitra izy ary dia tonga anatona anao izy dia tonga mivoreto amin'ity fotoan'ity izy kanefa amin'izay antony ilana azy ihany dia ny anompona ny zavatra ny tany zany ka raha tomorontsika ny contexte eto satria zany rehetra zany mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka hitoetra ao amin'ny olona fanamarina antena ho isika amin'izay rehetra ataony ny fanamarina antena rehefa zay tondrono ny boky Apokalipsy ny toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia azo lazaina hoe ny fanamarina antena ara-pivavahana somary manokana izy fanamarina antena ara-pivavahana tsy hoe noho ny arena tsy hoe noho ny fahefana fa ara-pivavahana dia toninahitro hoe fariseo sy mpanorandalàna tamin'ny andron'i Jesosy zay voafatotro ny fomba pivavahana voafatotro ny fahazarana voafatotro ny fiatsaram-belatsy entinana ronanandro zany ary ny tena zava-doza dia nihevitra izy fa manana an'Andriamanitra mihevitra fa mahay ny soratra masina dia ao nefa Jesosy taminy dinihinareo ny soratra masina ho izy satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny tokoa no manambara ao iny tompo kanefa tsy mety manatona ianareo zany hoe tsy mety mifandray amin'ny koronareo tsy mety miavana amin'ny koronareo tsy mety mandray ianareo hananareo fiainana zava-doza zany misy olo zany dia tonga hivavaka izy dia ataony ny zavatra rehetra ary hainy zany dia anao reny mahatonga ny sasany rehefa tsy mba miaraka izy manao voaraina izy an-danitra ataony ritarita be ny azy dia ny olony zany manaraka azy misy reare zavatra tsy ampoizinao nefa hatramin'izany dia hita izy dia hoy ny fanambaran'ny Paoly ny olona tahaka izany olo izy dia manana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa nandany herin'izy dia fahefan'Andriamanitra aminy zany ny fanapahan'ny tenin'Andriamanitra aminy zany hoe raha kapoko olona tahaka ireny reo fariseo zany tsy manao ara-dalàna dia azo lazaina fa ifambia ao pototry ny varavarany fanjakan'ny lanitra tokoa fa eo izy na hiverina fa ao saingy raha ny mariny dia tsy tafiditra ao izy ary tsy afaka miditra ao izy satria manamary tena ono moa reo fanamarina tena zay nataony tamin'i Jesosy fa izay raha nilaza ny tompo hoe okatsiaro teny hibebaka nareo amin'ny fahotanareo satria jamba amin'ny fahotanareo ao nareo no tsy fahalalana an'Andriamanitra zany
tena matsotra izy zay hoe fantatra moa zahay taranaka Abraham zahay manana ny lalàna Mosesy zahay manana ny teny fikasany zahay sy ny sisa zany hoe tsy olo-pona zay fa tena olo amin'ny fanjakan'ny lanitra dia hoy Jesosy ho koa fantatrareo fa ny mpamory etra mpivarotena efa mialoha anareo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra reny mantsy natsiaro ny bebaka tahaka ny Zakaiosy bebaka notriana rehetra tamin'ny fanampakana averiko ny efatrena natsiaro tena fa ireto manana tenin'Andriamanitra na mihevitra ho manana tenin'Andriamanitra fa tsy mahay mibebaka ary dia zany indrindra lazaina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ianao izy manao hoe manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manana zava-mahory tsy mila zavatra hafa intsony aho kanso dinin'Andriamanitra dia inona no hitany izy ny tena tsy manana indrindra dia hoy ny tompo tsy fantatrao fa ianao no olona iory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka na dia miheritra tenanao manana be dehibe ary tafy be dehibe ary mitafy voninahitra azy zany hoe ranomarina tsy misy na inona ary tsy manana na inona ny olona tahaka izany dia mananatra ny tompo satria tia indrindra izy efa koa mananatra amerina aminy ary manasa hiverina aminy taon'Andriamanitra zay atsiarovany olona tena zay le hoe fananarana mba hialany tokoa amin'ny fahadisokeviny dia tia fanamarinany tena zay mahafaty azy ity manamary-tena ho manana manamary-tena ho sambatra manamary-tena ho mahiratra manamary-tena hoe mitafy sosy voninahitra ka ny endrika voalohany fananarana zay ataon'ny tompo eto dia tsy hoe fanamelohana ho faty zina hoe fanondronana Andriamanitra tsy manao zany fa filazana mazava kosa zay tian'Andriamanitra zay tsy tian'Andriamanitra dia hoy izy fantatry ny asanao izy fa tsy mangatsika na mafany ianao averintsika ho an'izy moa io teny io ho an'ny fiangonana dia azo lazaina fantatra hoe fantatry ny asanao mpivavaka io fantatry ny asanao fifoazana io fantatry ny asanao zao io ray tenin'Andriamanitra io fa tsy mangatsika ianao na mafany ianao aleo mangatsika ianao mafany ianao zany hoe aoko marina ito anatrehako ianao aleon'Andriamanitra lavitra mahita olona tena manda azy mba ho zay tena manda lasa ho fatra mpanaiky rehefa avy eo fa ty eny tompoko io le hoe malemy tsy azo tsy hita zay andraisana azy tsy hita olo mirorosaina izy makatsy makare ary mahay mamadika palitao ny fiteniny sasany ary anao tsinitsino an'Andriamanitra fantatry ny asanao tsy mangatsika na mafany ary io tsy ampianarina amin'io Andriamanitra fa izy mimpandinika ny fosim-pamantatra ny vo ary mbola mpamoaka tokoa ny fihevitra ny fon'ny olona izy ahariary araky ny teniny hoe fa tsy misy takona zay tsy ho hita ho izy ary tsy misy miafina zay tsy aseho ianao no mety tsy mahalala dia manao tahaka an'ireo ozitrifo zeny rehefa misy loza dinao nataony sitrika ao anatin'ny tany ao amin'ny fasika vetivety izy mantoka ny fasika iny asitrina ao ny lony dia hoe tsy hisy intsony ny loza nefa ny vatabe iny miariary eo dia zany mahitan'Andriamanitra azy tsy misy miafina na mbola tsy mandinika anao izy ny soratra masina dia efa fantany ianao dia hoy izy fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao sarotra zany teny zany alohan'ny vavan'Andriamanitra satria tsy zaka ny fon'Andriamanitra io tahaka anao mihinana sakafo ianao iny dia misalebolebo ianao rehefa tsy afaka mandany ianao dia aza tsy ny dia aza faty lasa mamoaka azy ianao dikany raha tsy mibebaka izafy ianao dia tsy afaka hanana anjara mihitsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ariny any ivelany araka ny ten'Andriamanitra hoe ny tompo mahalala ny azy ny endrika faharoa amin'ny hoe fananaran'Andriamanitra amin'izao ten'Andriamanitra zao dia tsy inona fa ny fanorona hevitra mba ahasoantsika dia milaza izy hoe manoro hevitra anao aho izy vidy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary vita filafotsy ho tafianao mba tsy sehon'ny henatra ao no fitanjahana ary ody maso ahositra ao ny masonao mba hahirantanao amin'ny andiny fa 7:10 amin'ny toko fahatelo Apokalipsy ina no mety hevitra retenirao raha fitentsika vetivety volamena voadio amin'ny afo na tamin'ny afo dia ilazany zany ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'i Jehova dia teny madio satria voadio dia tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsorika amin'ny tany ho sisy eny voadio mimpito zay ry isa masin'Andriamanitra dia ny afo masin'Andriamanitra manadio azy tsy zaka ny olombelona zay nge mahatonga antsika indrindra zay mitoro filazantsara tsy maintsy mandalo memy mba hadio ny teny zay loka ny vavantsika araky ny teny Petera hoe zay miteny dia oka ho toy ny milaza tenin'Andriamanitra ka raha miteny amin'ny anaran'Andriamanitra izy
madio ny tenin'Andriamanitra azo antoka indrindra izany. Izany mahatonga azy hoe mandalo tamin'ny meme izy voadio. Manaraka izany, fitafiana fotsy ozy izy mba hitafianao dia ny fo izay voadion'Andriamanitra tamin'ny rano zany. Ny Apokalipsy moa milazany hoe izy moa ireo mitafy lamba fotsy. Dia tsy izy fireo no nanasa ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry. Nisy no tamin'ny fotoanandro ametrahany fantaniny izy mitafy lamba fotsy satria manarika fotoana eto izy mpiandry eka mitafy lamba fotsy izy. Ilainy zao no famantarana. Ary ny FDP amin'ireny mantsy dia hoe olona nanaiky ho diovin'Andriamanitra ka tsy amin'ny maha-olona azy no anaovana ny asan'Andriamanitra. Fa ny fanahin'Andriamanitra no ao aminy. Jesosy no velona ao aminy. Ary rehefa miteny izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery, Jesosy ho eo ary tarafiny ao aminy ary izay mampahery azy fa tsy hoe amin'ny fomba hivelany sanatria. Fampitafiana ny famelan-kely koa. Dia araka ny ten'Andriamanitra hoe zay nantsony no hamarininy koa ary zay nahomarininy no izy no omeny voninahiny dia ny fahamasinany izany. Zavatra lehibe zany. Dia ny ody maso teo dia tsy inona fa ny fanomezana ny fanahy masin'Andriamanitra. Dia ny fanahy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahalalana marina an'Andriamanitra sy ny fahatahorana azy. Isaia 1:1 ny 2:2 no raisitsika. Dia ataony tokoa izany teny fananarana izany satria no raisiny ho zanaka isika. Ka tsy tiany ho diso bevitra fa hanana ny sainy. Tahaka ny Paoly laza hoe zay kosa ho izy dia manana ny sainy Kristy. Raha zanak'Andriamanitra zasy ianao dia maka mivantana aminy. Tsy afaka hanana saikafa satria nateraka Andriamanitra. Ary tahaka ny lazain'ny Jaona apôstôly amin'ny Jaona 1:7 hoe zay nateraka Andriamanitra ozy izy tsy manoto. Dikan'izany dia ny hoe mahafantatra n'Andriamanitra sy ny sitrapony izy ary nomeny hery atanteraka araka izany. Teny fananarana kanefa teny mpitiavana. Dia araka ny tenin'ny tompo hoe eto hoe zay rehetra tiako no anariko sy faizako ko dia mazotoa ianao. Mazotoa mandray fananarana. Aza atao hoe akivy ianao zany na manindrona ny ambobonao. Tsy mahasoa zany. Mety ampihety ianao ngamba zany hoe zany hevitra fefa mba feno aho, fe mitafy aho, manamboninahitra aho, feno laza aho, manampahaizana. Iza ty tena tsinitsy. Rehefa tena nyeona amin'Andriamanitra. Zao nefa ny fanikinao hetry no anandratany ianao. Misy nanakina ihany ny fombatsika eto antoerana. Hoe ahoana moa izy rehefa tonga ny fotoanandro rehefa pahirezana indrindrandrindra dia inao nataotsika dia mandohalika isika. Mandohalika ny mpanompon'Andriamanitra. Dia olombelona ve dia andoreno zay vao mafy ianao. Olona no hitanao fa tsy ilay zanak'olona mamonjy ianao. Fa rehefa manetry teny ianao satria amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy nisy tetiko anao dia amin'ny anarako manokana. Fa rehefa amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ianao. Raha afaka miandry eny feony. Manetry tena dia tahaka ny Maria tsy be reny fa nitoetra teo amin'ny tongotry ny tompo dia mihaino ny teny. Dia ao i Jesosy Maria no efa mena ny anjara tsara zay tsy hoe sorona aminy. Arak'izay mananatra ny tompo. Nefa tsy vitany hoe fananarana amin'ny akapobe fa ny tena ataony eto dia izy tonga eto amintsika. Fa ny manandarana zay ataon'Andriamanitra amin'ny fiaviany ny fananarana tompo. Ka tsy hoe teny feteny no ataony amintsika tamin'ity andro ity. Fa izy mihitsy no tonga hamangy antsika. Ary androso hiditra ao am-potsika ao amin'ny fiainantsika dia miteny hoe hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Mitaona asianao izy hiara sakafo aminy. Arak'izay ny hevitry hoe hiditra ao aminy hiara sakafo aminy. Dia laza zany fa tafasaraka tamintsika. Zay izy misahirana mitady antsika io. Tsy nanana firaisana amin'Andriamanitra tsika. Dia tonga izy mba hiavana amintsika ary ampiavana antsika amin'Andriamanitra ray sy hanana firaisana velona aminy. Manarak'izay hiditra ao aminy hiara sakafo aminy satria tsy mahay manatona n'Andriamanitra nge isika fa izy ny tonga misahirana manatona antsika. Dia manampitamby antsika dia mitona antsika. Zay no ataony avia ianareo mangetaeta makanesa ty amin'ny rano izy. Dia tsy manambola avia mividy homana. Didy vai ho risy ronono nefa tsy ambolana amin'ny karena. Zay ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mividy tsony famoram-po, tsy mividy tsony famelan-keloka, tsy mividy tsony ny fiadanana zay katsahany olona maro amin'ny fandoavany hatramin'ny hareny rehetra azy kanefa tsy mahazo izy. Tsy mividy tsony izy satria efa nisy nividy ho azy ianao. Nividy ny fanjakany lanitra ho azy ianao. Ary nividy ho amin'ny fanavotana dia Jesosy Kristy tamin'ny rany. Ka zay tsy mahay manatona n'Andriamanitra, zay tsy mahay mandray ny sakafo tena mahavelo ny tenin'Andriamanitra dia izy hiditra ho amiko zany amin'ny alalan'ny fanahy masina dia andresy lahatra dia amelombelona izy ary rehefa zany
satria tia izy dia tsy mahavoy any fa dia hitoetra ao amintsika izy zao nefa tsy manao anterivozona izy sanatria fa tia indrindra dia manaja dia mihera amintsika izy no mitona antsika ino efa mitsangana eo amin'ny baravarana ao izy ka mandondona raha misy mihaino feko ka mony varavarana hiditra zay izy vao hiditra dia amin'ity andro ity dia mandondona tokoa amin'izao tenin'Andriamanitra zao izy ny fokotsy ny vonao dia mampisafidy asy ianao izy rehefa nataony mahatsiaro tena miampitreritra hoe miaizao aiza marina ny fandraisako amin'Andriamanitra nanaona tokoa ny fandraisako azy raha nakilaza krismasy ary ankehitriny koa mbola tojo zao taona vaovao zao mba ho tao-piadana ny tao-pahasoavana amin'Andriamanitra na inandray azy marina tokoa izaho ve manondro zany inona ary hoanina zay ahafahany antsika raha tonga eto amintsika izy ary indrindra miditra ao amintsika ny famonjena zay le vaovao mahafaly lehibe tonga ny mpamonjy fa mpamonjy teraka ao anareo anio ho antsika izy dia anio ny tonga teo amin'ity trano ity ny famonjena hoy Jesosy tamin'ny Zakaiosy izay satria tady azy izy dia naina mpiditra azy ny olona tena sosotra tamin'ny ondrina mpianatra tsy fantatrao nga fa reny le mpisoloky ary mpamitaka ny tanindrazantsika satria mpamorehetra Zakaiosy mpamorehetra ho an'ny romanina zany dia natao hoe fahavalony ny firenena Hebreo na Jiosy izy rehefa tonga teo Jesosy anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady zay amonjy ny verany mleka toko fa 7 inona koa no hanina zay omeny maimaim-pona satria ny vidino ahy dia ny fanasitranana azy ianao fanasitranana mirofo sy ny aretina rehetra nentiny teo amin'ny tena tokoa zany ary azony miteny ary mbola miteny amin'ity andro ity amiko amintsika aminao hoe afa amin'ny rofonao sitrana amin'ny aretinao ary indrindra ny fanasitranana amin'izay tena pozina ratsy indrindra loharanona sady sotry ny aretina rehetra dia ny fahotana ato amintsika izay mahatonga ny fahasombana sy ny fahafatesana dia mbola miteny ihany koa izy mameny hanina manasitra manao hoe anaka matokia voavela ny elokao zany rehetra zany dia nentiny teo amin'ny tenany dia nanolora ny tenany ka hitenenany hoe izao ny mofinaina izay manatonao i Jesosy tsy mba honona ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay izaho anangana azy amin'ny andro farany ary satria ondro mora many asitsika dia tonga izy amampiandro tsara azy dia miteny hoe izaho ny mpiandro tsara ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrony dia ny avelona azy indrindra zany mba hanana ny fiainana be dia be ary mitoetra mandrakizay fehiny zany ho any zay nandray azy dia ho tanteraka aminy araka ny tenin'ny anjely hoe fiadanana ho an'ny olony angasotrany fa hoy Jesosy avy ianareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana izaho no hanome anareo fitsarana dia fiadanana no ho anareo fehintsika izao fampianarana fampiorenana izao amin'ny hoe Andriamanitra tonga amintsika ary teonina eto amintsika mitaona antsika tokoa izy mitaona izy dia zao manatona fa izao mbola tao pahasoavany mbola ity no andro mpamonjeny dia famelan-keloka fananganana indray olona vaovao petsi-piainana vaovao izay no omeny sy sokafanao antsika mivavaka ataontsika araka zany mba azotsika mandray ary miazona voalohany dia diovy sy avaozy ny foko Andriamanitra tahaka ny Davida nalaza hoe diovy izopa io dia zava-maniry zay miteraka rano-tsavony tena mahiry ka zay rehetra lalovany dia afaka tanteraka izy dia ny diovin'Andriamanitra ary mbola diovintsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny famelan-keloka zay omeny maimaim-pona diovy ny foko Andriamanitra mba ahitanao satria zay madio am-po no ahita azy ary afaka ampiatrano anao ato amiko aho satria efa namboarinao ny foko mba afaka andreanao dia toky no omeny tokoa ho an'izay mandray azy ao anaro izy hiditra ho aminy ao izy ka hiara sakafo aminy ary izy amiko mivavaka isika misaotranao zay Jesosy ny famborampo lehibe zay menao fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ianao indrindra ny tsy fahatanteranay mpanota nefa tia indrindraindrindra ka te hijery anay amin'ny mason'ny famboramponao fa ny famboramponao manaro na fahotana maro ny famboramponao dia mamelona ny eloko ay rehetra ny famboramponao dia manasitrana ny rofo sy ny aretina rehetra
ny famoramponao dia naneky anao tokoa hitondro amin'ny tenanao ny fahafatesana tamin'ny batisa zay nanombonanao tao amin'ny arifijaliana nefa koa noho ny famoramponao. Rehefa nitsangana ianao dia manangana zay rehetra manaiky anao ho tompony ho Andriamaniny, mampandroso azy amin'ny fony dia ataonao tempolon'ny fanahin'Andriamanitra izany. Ilay toy ny toeram-bilona na finanam-bilona dia mitarety koa ny amin'ny fonay izany. Tsy misy ilana izany satria feno fa maimbony izany raha ny marina. Kanefa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mamangy anay ianao na amin'ity andro ity ary mampiseho fa tsy mbola tofoka aminay fa mitady anay ary mitady kosa hoe atolohanao ny fonay ary miala amin'ny fanamarinany tena zay tena manajamba sy manarona tsy ahitana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vonahany dia ny fitiavanao ny mpanota ka manginao azy. Midira Jesosy aty ambonay ary mitomoerao ho voninahitra io rehetra hatramin'ny taloha ankehitriny eo mandrakizay.